Ndotsika resaka ny tirara ny Air Madagascar ity satria io no mpanambetsaka ny famakavakana izay no mantsika amin'ny tsy maraina ity omaly dia nivoaka ny vaovao fa hoe nametra-pialana ny tale général ny Air Madagascar Andriamatoa Hugues Ratsiférana ary nekeny flankevitry ny flankevim-pitantanana na ny conseil d'administration izay fametraha-pelany tale général izay ary nosoloana zany tale général mpisolo-toerana aloha na directeur général par intérim Andriamatoa Aja Raelson raha ohatran'izao fotsiny zany le vaovao aloha dia hoe nandray an-tanana ihany kosa zany il était temps ozy ny fitenenana na ihany koa ngamba ny tena malaza azy de hoe c'était pas trop tôt efa ela loatra fa naninona zany nahita ihany an'izay tsy fahombiazana teo anivony Air Madagascar izay nizao vao nandray an'izay fepetra izay ny avy eo anivony fitondram-panjakana zany mazava ho azy fitondram-panjakana conseil d'administration satria nampidirana ny solotenan'ny fanjakana zany ao anatin'ny conseil d'administration ny Air Madagascar de zay zany aloha fanontaniana voalohany apetratsika hoe raha ohatra ka nahita an'izay fahasairanana izay ary mahafantatra ny mpiasan'ny Air Madagascar rehetra mahafantatra ny mpandeha rehetra ny mpiserasera rehetra ka mpampiasa ny volan'ny Air Madagascar io mahafantatra fa tsy zava-banina tao efa taona maromaro ary tena raha ohatra sambo zany de efa tena niletika tany ambany ranomasina mihitsiny raha avion zany de atao hoe avion ngambany ampitahana azy moramora kokoa de efa crash mihitsiny satria tena efa letika tany anaty lavaka mihitsy nge le Air Madagascar ary efa fotoana vitsivitsy no nitrangany zay nefa naninna raha nandraisana fepetra ihany no zao vao no raisina izay fepetra izay zay ny lafin-javatra voalohany aloha efa ela ny mpiasa ny lampaneny lakolosy mikasika ny rarahany Air Madagascar io ary tsika zao aza tamin'ny Free FM mbola nisokatra version voalohany filaza azy de efa presaka ny Air Madagascar io misy problème ohatra zao ao ny tamreny nge nalaza be le hoe tsy tafavoaka tao anatin'ny annexe lista be moa ny filazana azy ny Air Madagascar dikan'izay le hoe ratsy zany de saziny ny aviation civile any ivelany any zany de ny saziny ny vondrona européenne zany zay atao hoe fitambarany firenena européenne rehetra izay manana n'izany fifaneraserana nabakabaka izany zay nahazo any Air Madagascar io nandritra ny vanim-potoana lava fa na de tafiditra tao anatin'ny lista be aza Air Madagascar tsy nisy ny fepetra ndraisy ny fitondram-panjakana ary tsy afaka hiteny mihitsy ny filoera jonary mampiana ka zao ange zao za vao filoe fa ny filoera jonary mampiana tam'izany président du conseil d'administration filohan'ny flankevim-pitantanana ny Air Madagascar am'izao moa mbola tsy nisy zany an'izay resaka PCA zay hoe nisoloana satsia satria ny filohan'ny flankevim-pitantanana efa lasa filohan'ny republique fa tsy afaka hiteny mihitsy zany ny fitondram-panjakana hoe ka zay tam'izany tsy nahalala fa zao zay vao nahalala non PCA Andriamatoa Jonary mampiana tam'izany ary nahafantatra tsara ny olana goavana no lalovany Air Madagascar io nandritra n'izany vanim-potoana izany tsika teto namaky bantsilana n'izany misy problème be nge io tale général ny Air Madagascar io misy problème be nge ny fitantanana moa zany fa tsy hoe le DG ny manana problème fa lay fitantanana lay tale général zany misy olana ary tam'izany tsika niresaka n'izany ombenombeny resaka n'izany ombenombeny fa tsy nisy ny eno ka de zao mamerariny atsika mihitsy l'histoire nous donne raison ny tranga la situation nous donne raison zay ny azo ilazana anazy mamerariny atsika mihitsy ny zava-misy eo anivony Air Madagascar fa raha tam'izany nefa mba niraisina ny fepetra hoe vao nanomboka tafiditra tao anatin'ny lista be io Air Madagascar io tamin'ny 2012 angambany reny na eny tanoany amin'ny 2012 tany tokony efa niraisina ny fepetra mikasika ny tale général io am'izao fotoana zao izy veo mametra-pialana tokony ampametra-panontaniana atsika aza hoe nahoana moa izy ny hoe nametra-pialana ny tena marina nge de tsy nametra-pialana zany izy fa eny nametra-pialana izy fa ny tena teneny tsy finiavana izay fametra-pialana zay fa natosika izy ametra-pialana satria fa tena zava-doza loatra katastrofika loatra zany le zava-nisy teo anivony Air Madagascar ary profony zany ny filoera jonary mampianana mihitsy ny voaterina mpiantso an'io tale général io niaraka tamina directeur vitsivitsy nandeha nakany Paris tamin'ny fotoana izay nijanona ny filoera jonary mampianana tany Paris tamin'ny herinandro lasa teo iny
fantatsika tsara zany tsika teto ny resaka an'izany nampanatsonana kany Paris tale général io sy ny directeur ary nanamafy an'izany ny filoha era-jonar mampiana raha tena patongavana avy any ivelany tany tamin'ny herinandro lasa io de ny tenan'izay mihitsy hoe nandinika amin'ny momba ny problème ny Air Madagascar zay ozy de mitady vahaolana hanao restructuration amonjena an'le haute saison satria vanim-potoana n'le ny atao hoe haute saison zany de le fotoana fialan-tsasatry ny mpianatra iny le betsaka zany mpifamezivezy zany betsaka ny avety mandeha makany ivelany zay teratany vahiny vety makeny ivelany betsaka ihany koa ny avany makaty Madagasikara na ny mpizahan-tany sy ny sisa zay ny maha haute saison azy manomboka amin'ny fialan-tsasatry ny mpianatra zany zay haute saison zay na tiana na tsy tiana zany ohatrany hoe zay manahirana antsika no mitazona anazy raha tsy efa tena hoe anatina lavaka mangitsokitsoka efa tena tara loatra mihitsy vao nivonjena le Air Madagascar nefa azo novonjena tsara le Air Madagascar nandritra n'izay vanim-potoana rehetrarehetra izay ary ny teneniko anareo teo hoe filohan'ny repoblika président du conseil d'administration na PCA ny Air Madagascar zay zany ny voalohany faharoa manarakaraka izany de zao tamin'ny herinandro any ripiano ajainy te lazaiko marina aminareo fa tsy niainga mihitsy ny fiaramanidiny Air Madagascar nefa rany tsy nahita fiaramanidina mihitsy zany de tsy tafiainga mihitsy ary saika nandeha tao anatin'io fiaramanidina io ny filohan'ny repoblika mivady le miverina avy any andafy iny niverina teto nahita tsara zany le fahasahiranan'le mpandeha izay tamin'ny herinandro lasa iny de efa nisy mpandeha mariako atsika tsara 480 passagers bloqués na tafakatso tao Paris tao de saika nandeha tamin'ny fiaramanidina filohan'ny repoblika niaraka tamin'ny fiaramanidina nandehana filohan'ny repoblika nikatso tsy niainga mihitsy le fiaramanidina voatery nandeha tamin'ny Air France ange andre matoa era-jonar mampianina mivady zany hoe nahitany zany sy ny délégation niaraka taminy nahitany zany zay vao niazaka zany hoe ndao atao le restructuration ny Air Madagascar any zany mampalelo atsika ihany koa ratsy ny vatatenany zareo mihitsy zany no voakasika zay vao niazaka zahana le Air Madagascar nefa de nijaly mpandeha ary za tena mipetraka eo betsaka manko reo mpandeha reo no nresaka tamin'ny tena na reo le bloqué tany reo zany efa firy andro reo mpandeha reo no bloqué tany mbola ho resantsika misimisy kokoa manko an'izay amin'ny tsy maraina ty ao anatin'izay zava-misy no resantsika izay hoe ny zavatra nitranga zany nanomboka tamin'io le raharahany le hoe vol inaugural na le sidina zany mampifandray ny fisantarana zany ny sidina mampifandray any Moroni Marseille Moroni ho resantsika eo rehefa aveo fa tiako resahana anareo amin'ny ankapobeny aloha zay fomba fijery zay zany hoe raha mba nieny ny tompona ndraiky mpanjakana tokony anisany lahara-pahamehana voatandeha manko afaka ilasa manko zany andre matoa era-jonar mampianina hoe eny na PCA nge za tamin'izany na ministre ny vola nge za tamin'izany tsy afananoatra fa mbola misy ny président de la transition chef d'état tamin'izany fotoana zany teo ambony ko tsy maintsy nanapa-kevitra ndao ary atao hoe soit ozy ny teny vahiny eny ary andao atao hoe marina zay fa vo niakatra teo amin'ny fitondrana andre matoa era-jonar mampianina fantany tsara ny problema goavana be ny aina ny Air Madagascar io de zao vao nandray an'izay fepetra izay satria tena efa hita goavana ary raha tsy izy tenany mihitsy ny bloqué tao anatiny izay fiaramanidina tokony andeha wakaty Madagascar izay tsy nisy an'izay fandraisana fepetra maika izay ka rehefa bloqué ny filohan'ny repoblika zany hoe tsy de tena na maika zany ny fijerenandreo passager isan-karazany fa rehefa tena ny filohan'ny repoblika tena ny bloqué zay vao ndraisana ny fepetra hoe andeha atao amin'izay fanoloana ny le tale général ny Air Madagascar vaovao de ity nefa ny manahirana atsika ao anatin'le izy mbola fomba fijery politika aloha fa idirako manko le resaka teknika rehefa aveo voalohany aloha zany lay tale général mpisolo toerana andriamatoa Ajara Elson zay nanoloana an'andriamatoa Hugues Ratsifehana dia mariatsika tsara voalohany indrindra fa directeur des accords et de la planification zay ny titrany zany tamin'izy tao anivon'ny Air Madagascar efa tale arabaritra na directeur commercial ihany koa izy io zany talohana directeur ny accord sy ny planification azy teo anivony zay Air Madagascar izay ny tsika le directeur ny accord sy planification ripiano jaina izy zany ny anisany nanao accord nanaiky tamin'ny fifanarahana tamin'ireo fiaramanidina isan-karazany izay mahateraka anisany teraka olana ho an'ny Air Madagascar amin'izao fotoana izao zay zany hoe tompo
fitantanana anisan'ny responsable niaraka tamin'ny tale généraly izy zany tao anatiny io raharaha narendrika ny Air Madagascar io nititsika tenenina de hoe io ekipa zany mandray le fanapakefina mazava hoazy moa ny tale généraly amin'ny tale généraly zany de misaoty araka le fomba fiteny fusible zany fa tadidio fa nisy ekipa tao de le ekipa ny tale généraly anisan'ny zany io tale généraly mpisolo toerana Ajara Elson io directeur ny accord sy planification araka ny teneniko anareo zay de nidikan'izay io zany mahafantatra tsara satria efa tompona ndraikitra teo aloha name alalana ndreny fiaramanidina zay misy olana mbola ho azavaintsika eo daholo rehefa aveo zay zany no anisany hoe mampiasa zany rehefa napita taminay de hoe ka ny manahirana anay ane de io tale généraly mpisolo toerana ny solony io angeka tale généraly andeha ataotsika hoe ka tale fatao zany accord sy planification zany hoe izy ny anisan'ny niarana anaiky tamin'ny DG na directeur général teo aloha zany andreny resaka avion na nahirana niteraka problème euro atlantique sy ny sisa zay teraka olana be ho an'ny Air Madagascar iny zay ny lafinjavatra voalohany de ny lafinjavatra faharoa de ity ny sonsoloana manko zany ny mpikambana ao anatin'ny flankefim-pitantanana ny Air Madagascar nanala olona anankiroa zany ny fitondram-panjakana zany hoe nanolo zany nametraka zany ny solotenany ao anatin'ny conseil d'administration ilay fitondram-panjakana ankehitriny de ny sorony tao anatiny moa zany Andriamatoa Mamy Ravatomanga zay mpandrarara toekarena voalaza hoe ny solotenany sehatra tsy miankina zany tao anivony io conseil d'administration ny Air Madagascar io de to ihany koa nanalana n'Andriamatoa Ramanantsoa Benjamina zany Benjamina Ramanantsoa izay ataotsika zany hoe tamina ministre ny fitaterana azy tamin'izany fotoana izany mpikambana tao anatin'ny conseil d'administration zao izy moa zany ministre ny fizantany de nesorona tao de ny nanolona azy eo zany manahirana atsika ny nanolona azy eo moa zany Andriamatoa Ramahandry taliany kabinetra ministera ny fitaterana dia eo ihany koa zany ny Ramatoa Nicole Andriana Rivson Ramatoa Nicole Andriana Rivson zay mpanolotsaina manokany ny filohan'ny republique zany hoe titsika tenenao Nathalie zany aloha de misy foana na tiana na sy tiana zany ny finiavana etrehitra zany hoe anao karazana ampimamba zany an'ilay Air Madagascar raha le olona nitendrena ao anatiny zany asa moa zany na mety hoe c'est de bonne guerre angamba ohatsy ny fitenena fa ity ny tena titsika ambara de ny fahafantarana fa resaka mandeha be io zany le tena tiako resahana anareo resaka mandeha be amin'ny Air Madagascar amin'izao fotoana izao hoe hosolona zany ny PCA raha maly moa ny andran'io ny piasa zany de hoe mbola tsy tonga ndray fanendrena sy ny fanolonana zay filohan'ny flankefim-pitantanana izay na ny PCA izay fa ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao ary ceci expliquant cela ozy ny teny vahiny dia mandeha be ny resaka zany fa mety ary loharano vaovao andeha ataontsika amin'ny teny vahiny de source généralement informée nanome ny vaovao atsika zany ary mafisindreo mpiasa maromaro zay nanotaninay teo anivon'ny Air Madagascar mahalala an'le vaovao no hoe mety probablement Andriamatoa Eric Colère no tendrena au PCA zay zany manazava an'le hoe hitatsika Andriamatoa Eric Colère nanofa hofatanana fa de HVM nitranga tamin'ny fomba ofisialy mihitsy teo amin'ilay fivoriana nataon'ny HVM teo amin'ny kianjan'ny Mahamasina gymnase gouvernement Mahamasina tamin'ny asabotsy lasa teo zany hoe nititsika tenenao anatlist de mitombona tokoa le finiavana zany hoe andao verrouillena zany lay Air Madagascar raha verrouilleny fanjakana mbola leoleo ihany fa hoe verrouilleny ny HVM zany satria Andriamatoa Eric Colère napotra ampabe maso tamin'ny asabotsy lasa teo amin'ny HVM tetsy gymnase gouvernement Mahamasina no resaka mandeha be amin'izao fotoana izao ary efa fantatry ny mpiasan'ny Air Madagascar rehetra amin'ny ankapobeny zany fa Andriamatoa Eric Colère no tendrena zany ho filohan'ny flankefim-pitantanana zany hoe finiavana ametraka n'le HVM any anatin'le ratsa-mangaika zany zay tsika moa mbola tsy mahafantatra zato isanjato eo tanteraka zay fa zay le teneniko zay zany aloha ny resaka be miparitaka amin'izao fotoana izao eo anivon'ny Air Madagascar eo raha zany mitranga de mazava be amin'izay zany hoe inona ny tena nitadiavina tamin'le fisehoana ofisialy zany ho mpikambana ao anatin'ny HVM nefa le nitenentsika hoe mpandraraha vahiny ane zany ary teratany vahiny mihitsy teo amin'ivony hoe opérateur touristique zany nefa dia no tendrena zany teo amin'izay toerana izay zany ny lafinjavatra voalohany titsika horesana ohatrany hoe volet lafiny politika kokoa zany zay fa ny idiratsika amin'izay zany de lafiny andeha ataotsika hoe
teknika kokoa izay tiatsika ambara fa na manamary tena toy inona azy andriamatoa Igaratsiferana tao anatin'izay fitantanana zay dia tsy fahombiazana goavana aloha no lalovana andriamatoa Igaratsiferana ka raha iteny andriamatoa Igaratsiferana hoe bon vitany Air Madagascar ou c'est manko ny commentaire ny gazety andrano zany de il parle la tête haute tena azo lazaina fa navita mihitsy izy tao anatin'izay Air Madagascar izay satria navita ny tazona ny Air Madagascar izy na de teo aza ny olana goavana no ka tsy voatazona angely Air Madagascar fa fankolona ny letika mihitsy ary raha ny tena marina azy de fa maninona moa izy marina izy ny fitenin'ny Tuléar zay hoe efa tena inona re zany filazan'le marine re indraindray mifangaro le tena atao anaty lohako fa andrasa aloha le efa tena ohatrany hoe ohatrany hoe ty zany ny fahity ty zany ny efa bankroupy efa kaiky voilà efa kaiky an'le na bankroupitra azy mihitsy ny Air Madagascar azafady tompo fa fangaro le vocabulaire atao anaty lohako efa tena kaiky an'le Air Madagascar mihitsy zany zay na bankroupitra azy zay nandritra ny fitantanana andriamatoa Igaratsiferana ka ilazako aminareo hoe tsy voatery hoe naombo zany mihitsy ny fitantanana andriamatoa Igaratsiferana ary mprofony zany de zao ary ny tiatsika ho resahana raha ohatra ka naombo ny fitantanana andriamatoa Igaratsiferana raha le nanaovana dokam-barotra be mazava ho azy au frais de l'entreprise fandaniny ny orinasa mazava ho azy izay rehetrarehetra natao fihetsiketsehana natao tany a Marseille tany talohan'le vol inaugural la Marseille Moroni de mazava ho azy fa ny Air Madagascar ny kompania mpitaterana zay any firenena malagasy so adintsika zay any firenena malagasy no miteraka azy ny tiatsika lazaina ao anatin'le zany de tsotra be hoe nataony réception be cocktail mipopoka be nataony andeha ataotsika hoe fetsiketsehana isan-karazany resaka tamin'ny fahita lavitra dokam-barotra ny natao mipopoka ery zany dokam-barotra izany maheno an'andriamatoa Igaratsiferana ny teny tamin'ny fahita lavitra sy ny akony no renesinao moa de ohatrany hoe tsisy problème fa tout va bien ary tena tsara de tsara milamina sy raitra ny eo anivony zany Air Madagascar izany fa fisehoana ivelany satria tamin'iny andro nanaovana le fanehoan-kevitra tamin'ny fahita lavitra de natao mipopoka be tsy nisy ohatran'izany tsy nisy fiaramanidana nefa lazaina fa ho avy ny vol inaugural zany any problème tamin'iny fa sao de tsy fatatsika ny kompania Euro-Atlantique zany no saika nanome an'le fiaramanidina fampanifana moa zany ny saika nataotao saika hoe naniofa ny fiaramanidina Euro-Atlantique indray zany ny Air Madagascar nanaovany an'io zotra efa nambary io efa fito volana no lancena zany nanatomboka nalefa zany le hoe Marseille Marseille Moroni zotra zany mampitoy any Comore Moroni io Comore Marseille Comore zay zany ny zavatra apetratsika aloha voalohany indrindra de nataony popoka nataony ambara tsisy ohatran'izany efa fito volana ny olana nefa de tsy nisy ny fiaramanidina de rehefa tsy nisy ary ny fiaramanidina de tany amin'ny Euro-Atlantique zany saika nanofa n'izay fiaramanidina izay fa zao voalohany indrindra aloha io Euro-Atlantique io tamin'ny fampanifana fiaramanidina teo aloha rehefa nisy tona ny resahantsika an'izany ho atsika tato amin'ny onjam-peon'ny FM raha matadity ianao tamin'io fampanifana ny fiaramanidina tany aloha io ny Euro-Atlantique de efa nanambola tamin'ny Air Madagascar mbola tsy voaloha satria io Air Madagascar io nandritra ny fitantanana andriamatoa Igaratsiferana de mauvais payeur tsy mandoa vola zany io ary fantatra zany na izanaiza toerana lehan'io fiaramanidina na izanaiza toerana lehan'ny fiaramanidina Air Madagascar de efa misy an'izay problème zay foana hoe alo any an-toerana ohatran'ny tolobotsitra ohatran'izao ny carburant na ny kérosène na sahirana ohatran'izao satria efa fantatry mila foana le réputation an'le ary zay ny tena mahagaga hoe fombiazana ny fitantanana andriamatoa Igaratsiferana nefa tao anatin'ny fitantanana andriamatoa Igaratsiferana nisy an'izany hoe efa lasa tolobotsitra eo no andoavana ny carburant satria efa tsy matoky tsony ny olona de alony hita ny vola de meny ny carburant fa raha mbola mitrosa ianao efa tsy omeny tsony efa sahirana tsy afaka nitrosa tamina kompania maro sy tamina société maro izany Air Madagascar izany tamin'ny fotoan'androny nandritra izay lalaoany nandritra n'izay andeha ataotsika zany hoe fitantanana andriamatoa Igaratsiferana izay de iny ary zany ray volana na ray vola sy tapany talohany ataotsika hoe talohany nataotsika hoe tokony hanombohany io vol inaugural io zany de fa nisy
salasalana zany zareo Euro-Atlantique ohatrany karazana réticence zany hoe tsy nandoa avance ny Air Madagascar. Rehefa tsy nandoa avance ny Air Madagascar, enao na tianao na tsy tianao zany enao manana fiaramanidina mpanofaina raha misy ny kompania hafa ohatra, raha misy ny olon-kafa mitady an'le avion anao ao anatin'le izy dia mazava ho azy zany fa alefa ny anekafa ny avion na alefa ny Euro-Atlantique tany akafa ary ny avion satria enao tsy nanome avance ka ohatrany enao zany manofa fiarakodia anankiray de anova fiarakodia rapitso mameza avance enao tsy manome avance raha riva mety misy olona miteny hoe mila fiarakodia ako de hoe mameza avance de nanome avance le olona tena tonga de nalohan'ray manontolo mi normal raha alefa mipapanofa any am'izay mandovola ny fiarakodiany normal be zany de taitra le Air Madagascar satria lasa ny akafa ary ny avion rehefa tsy nandoa avance ny Air Madagascar de tsy nahita fiaramanidina ny Air Madagascar natao mipopoka te fandarana tamin'ny fahita lavitra dray tsisy oatra azy fandanimbola ny Air Madagascar ny resahana natao mipopoka ny cocktail nafarana ny mannequin isan-karazana avy aty Madagascar Air Madagascar anao vol inaugural Moroni Marseille Moronika inona koa mbola tetafina mihoatran'izay nafarana ny tovovavy tsara tarehy avy aty Madagascar natao mipopoka ny cocktail popoka tsisy toaziny faneho-kevitra tamin'ny fahita lavitra ohatrany de tena hoe Andriamatoa Général raitra sy fatratra tsisy oatra kanjo inona ny teo tao ambadik'izay tsy nisy na ny fiaramanidina hoentina naovana an'le vol inaugural azy anenge le problème ronjato nisan'ny mpandeha tokony nandeha tamin'le vol inaugural nikorotana be nefa ny fety sy ny réception sy ny sisa efa natao alakamisy 9 ny volana Jona ny tokony nandeha zay fiaramanidina nanao vol inaugural Moroni Marseille Moroni zay de nefany zoma 7 ny volana Jona vao afaka nandeha fa mbola nitady avion de Boeing 757 zay no hita zay zany ary rehefa io Boeing 757 io no hita io zany lo no hita de io zany namonjena maika an'le raraka efa tarara tao ny mpandeha mba eritrereto izy zany androany zany ianao manao fety be mipopoka fa hoe andeha ny vol inaugural napitsy vao mandeha satria mbola tsy nisy avion ka efa natao fotsiny zany zesta teknika ty ambonin'ny sehatra zany fa neo ambadika kay tsisy ninina va kokivity zay raha tsorina zany le Air Madagascar de nahita fiaramanidina ihany Boeing 757 zay zany ny fiaramanidina hita tamin'io izay fantatra ihany koa araka ny fanampanazavana fa tsy mahazaka vol direct zany tsy nahazaka n'lay sidina mivantana Moroni re Marseille Moroni tsy nahazaka n'le sidina mivantana de voatery nanao escale technique quelque part zany nanao escale technique zany voatery tsy maintsy nijanona tamin'ny toerana ray aloha zay vao misidina indray zany mandeha miazo any Moroni vokany taradiny 5 vao tonga taty Madagascar izay fiaramanidiny nefa vol inaugural izay avy any Moroni zany de nakaty Madagascar vol inaugural nefa efa tara zany lo ny andro ny angany de mbola nisy tara ora ndray zany ny fatongavany rehefa aveo zay zany lo ny lafin-javatra voalohany tiatsika apetraka zany hoe na tiana na tsy tiana zany efa tsy fombiazana ho an'ilay tale général teo aloha zay ary arabasoraba tsara moa ny sorina teo amin'ny toerany ihany izay niteneniko atsika hoe namerariny ny famakavakana izay nataotsika tato amin'ny Japon Free FM zany satria raha nisy namaky bantsilany anio azafady anio Air Madagascar sy ny fitantanany tale général de tsika teto amin'ny Japon Free FM hatram'izay zao zany vao mahazo rariny zay l'histoire nous donne raison zay taminareo teo zao vao mahazo rariny zay resaka izay fa nisorina ihany zany tale général raha toka le mipopoka be natao tany France tany Marseille iny naninona ary nesorina le tale général ary naninona Andriamatoa Rajonary mampiana voatery nampiantso an'io tale général io niaraka tamin'ny directeur isan-karazany nandeha avy aty Madagascar niakatra nakany a Paris mihitsy nanaovana n'izay fivoriana fitetavana vahaolana ho an'ny Air Madagascar izay dikan'izay tena anatina situation alarmante zany na tena efa mahakivy tanteraka le Air Madagascar na tonga n'izay fandraisana fepetra izay any ange de efa mariky ny tsy mitantana zany tena marina nge manana olana arabola goavana be le Air Madagascar fa tia miseho ivelany zany le mpitondra tao de alefa foana ny annonce hoe vol inaugural Moroni Marseille Moroni alefa efa fito volana nanaovana ny lancement na ny fampafatarana an'izany io ihany koa ny nosy be Marseille nosy be zay ambany be ny tany famenonany zany taux de remplissage zany zay ny azotsika tenenina ao anaty lisy nefany mbola tazomina ihany le nosy be Marseille nosy be zany aloha de efa manahirana ny mpiasan'ny Air Madagascar ke maninona ke ny tazomina de io moa le mauvaise langue dizy
averiko tsara mihitsy ohatra ny amin'ny gazety zany zao style journalistique zany fa sao de hoe manendrikendrika indray Lalatiana fa ty moa zany zao tsy maintsy maka précaution be mihitsy ianao rehefa miteny fa manahirana be na ny tena aza tsy maintsy manao autocensure na hoe misivana ny tena zany ny tena rehefa ohatra ny satria sao de ilazaina indray fa hoe manao diffamation na milaza vaovao tsy marina na ohatra n'izao de aleotsika mitandrina deny meloa de zay no mahatonga anao hoe les mauvaises langues disent zany manko style journalistique les mauvaises langues disent que ny plaza mahay valala misy miplaza mahay ozy ny fitenenana de milaza fa misy hôtely anankiray lehibe izay ana olona akaiky be an'Andriamatoa Herinaratra mampianina any anosy be any ka na de efa ambany be aza le taux de remplissage nosy be Marseille nosy be de tsy mety foanana mihitsy io zavatra io zany satria mpiasa ny Air Madagascar zany nanao sosikevitra tamin'ny fotoan'androny hoe tsy aleovy Andriamatoa tale général tamin'ny mbola Andriamatoa Gratsiferana natao ajanona ilay vol zany na le zotra mampitohy anosy be Marseille nosy be satria kely zany le vola miditra kely le olona mpandeha zany le taux de remplissage ambany teneniko anareo kely le taux de remplissage de mahafaty antoka ny orinasa tazomina foana io ny antony itazomana anazy de satria zay le teneniko hoe les mauvaises langues disent que misy olona akaiky be ny filoha Herinaratra mampiana zany manana hôtely lehibe manana exploitation na fitrandrana hôtely lehibe zany trano fandraisam-bahiny lehibe any nosy be any de tazomina foana io zany zay zany ny zavatra mandelo amin'ny ankapobeny ny zavatra misy nefa ny zany de ity tawarina le nany satria efa natomboka zany le zotraka le Moroni Marseille Moroni de sahirana be zany korotana amizay satria tamin'io fotoana io zany de hoe aiza ny fiaramanidina na ny miantoka ny Marseille Moroni Marseille efa manahirana nosy be Marseille nosy be manahirana de ny miantoka an'ireo le ataotsika hoe zotra hafa ihany koa zany Paris sy ny sisa efa manahirana ary na tonga mihitsy aza tamin'ny alahaderiny zany tamin'ny alahaderiny najanona mihitsy aloha satria tsy nahita fiaramanidina intsony zany de sahirana najanona mihitsy aloha ny zotra Marseille nosy be ary najanona rehefa ny alatsinainy iny ny zotra nosy be Marseille nosy be de nosy be Marseille ny ampitsony iny zany efa tsy natao mihitsy satria tsy mahita le fiaramanidina Moroni Marseille Moroni nefa ny makaty Madagascar ihany koa tsy maintsy mbola etoan'ny Air Madagascar ny akoatran'izay ny makany Chine zay efa tena pertana fahavoazana govana ilazana amintsika hoe zany anginy ny olana mitrangy eo anivon'ny Air Madagascar ka mbola gaga ihany tsika zany hoe le DG sortant zany na télé général vomivoaka zany il sort la tête haute bon ametraka fantanina antsika amin'ny fomba ahoana moa zany ny ahitany tête haute am'zany nefa zao ny zavatra misy eo anivon'ny Air Madagascar ny flotte ny Air Madagascar amin'izao tsika miteny zao manana Airbus zany izy reny fiaramanidina goavana be Airbus A340 miisa roa ndray de mandeha any Europe ndray mandeha any Asie zay zany ny zavatra misy io mandeha any Asie io moa tena marina io le naza ventsika tamin'ny fotoan'androny ho faina amin'ny Air France izy io ary non vente location moa zany filazana azy amin'ny Air France izy io ary le hoe satria raha vao mbola exploité na amin'ny anaran'ny Air Madagascar izy io zany hoe tena immatriculé Air Madagascar ozy filazantsika na de tsy mahazo misidina ny Europa zany vokatry le hoe mbola tsy tafavoaka ny annexe be ihany inge tsika am'le liste be ihany inge hatramin'izao fotoana zao hoe de io zany misidina makany Asie fa ny akoatran'izay zany anankitelo ny fiaramanidina atsika Boeing 737 300 zay ampiasaina amin'ny zotra anatiny zany sy ny zotra andeha ataotsika hoe aty amin'ny faritra zany vol intérieur sy ny vol régionaux zany eo ihany koa manana roa tsika ATR 72 le kelikely reny zany vol intérieur ihany koa reny zotra anatiny sy zotra régional ary ATR 42 vol intérieur sy régionaux zany ary ny farany de anankitelo tsika manana twin hauteur vol sociaux tsika moa zany teneniko hoe fanjakana zany zay actionnaire majoritaire zany mpampiasa vola maro anisa manana ny maro anisa eo anivon'ny Air Madagascar eo zany hoe any fanjakana zany raha tsorina le kompania Air Madagascar de ny twin hauteur eo moa zany dia zotra social ny tena anaovana azy amin'ny ankapobeny na hoe ampindramana zany hoe anaovana affrètement isan-karazany zany ohatrany hoe zany hoe misy manofa sy ny sesa manao an'izay manko ny Air Madagascar fa ny tiana tenenina zany de zao le zotra makany Asie ohatra
indrindra makany Chine zany de tena fatiantoko ray lavaka satria vitsy de vitsy zany ny ataotsika hoe manao an'lay ny olona mandeha am'le izy zany tena vitsy de vitsy mihitsy ny olona mandeha am'le izy kanefany mbola miziriziry ihany le mpitantana tao anisan'izany Andriamatoa Gratsiferina sy ny ekipany hitazona an'io zotra makany Chine io na de efa tena hita hoe perte goavana be azy tsika koa nefa tsy resaka satria mahafantatra ny tsara ny mpiasan'ny Air Madagascar ary loharambavao azonay zany teo anivon'ny sampindrara arabola ny Air Madagascar teo milaza manao hoe utilisation à perte ihany koa nge na fatiantoka ihany koa ny ampiasaina an'le A340 zay anaovana vente location amin'ny Air France anynge le problematsika amin'ny ankapeny de zao nefa ny tena zava-misy am'ireo le flotte ny Air Madagascar resahako anareo reo raha telo ohatra amin'ny Boeing 737 ray monjany miasa satria ny ambony de cloué au sol amin'ny fiteny anazy zany hoe tsy afaka miasa fa mikatso ety ambonin'ny tany zany fa misy fahasimbana ohatran'izay ihany koa ny ino moa izy teo le ATR 72 raha roa ny ananatsika ray ihany koa ny miasa satria ny ray koa simba ny ATR 42 raha roa no ananatsika ray monja ny miasa satria ny anankiray simba tena mampalahelo mieritreritra ny flotte-ny olo tsika flotte-ny Air France zany ny flotte-n'ireo na firenena mba jereo tsika nge na flotte-ny Air Mauritius izay faran'izay nosy faran'izay kely io fa fiaramanidina efa ofiry no ananany zany Air Mauritius zany ny ohatra zany ihany koa ny Air Austral tsy ala Réunion fiaramanidina firy no ananany zany nefa nisy ara nosy kely tsisy dikany io tsy hoe tsisy dikany hoe tsisy dikany tsisy lanjany fa ntiako tenena hoe rano fahangezana zany mitaha amintsika eto Madagasikara de maivana tena hoe kely de kely zany le nosy rahavavy Maurice nefa jereo ny flotte-ny zany Air Mauritius izany maro be ary izy mahavita vol manerana n'izao tontolo zao mihitsiny de tsika eto Madagasikara de reo flotte reo de mbola zara raha misy miasa satria ampanina lava simba lava zany nge problema tamin'ny andro n'Andriamatoa Gratsiferina de gaga ihany tsika am'le fombiazana zany ary raha le bilan mipopoka be natao tany am'le faneho-kevitra tany andafy farany teo de tena ohatrany hoe raitra hoa tsisy ohatrany Air Madagascar kanefa zany ny tena zava-misy ao le twin otter zany mba manana anankitelo ihany tsika de roa ihany miasa le ATR 42 manana anankiroa tsika de ray ihany miasa Boeing 737 manana anankitelo ray ihany miasa ATR 72 manana roa ray ihany miasa zany ny problema tsika ny olana nefa ny de ity ny programme zay apetraka ao zany hoe ny fandaram-potoana ny zotra zany na programme na vol zay apetraka ao zany dia mifanaraka raha ohatra zany ny programme ataonao zany de raha eritreretina miainga am'le hoe mandeha daholo reo avion rehetrarehetra ireo de ny olana zany satria betsaka le avion tsy mandeha zany vokatr'izay hoe cloué au sol ny teneniko anareo zay de tsy afaka zany manatateraka ny andraikiny manatateraka ny asany mitaditra olona araka ny tokony izy am'izay le Air Madagascar de normal raha ohatra ka sahirana arabola am'izay manginy fotsiny moa zany efa izany tsy tezitra amin'ny Air Madagascar rehefa mandeha izany tsy tofoka sy tafitohina amin'ny Air Madagascar air peut-être ozy ny fiteny azy ohatra am'izay tsy hainao mihitsy fa izy reo de tsy maintsy misy fahatarana ary rehefa tsy misy fahatarana de annulé mihitsy le vol tatoato zay moa de tsisy afa-tsy annulation ana vol ny akabeazany zany satria nahoana misy panina zany fahasimbana ara teknika olana na incident teknika hafa zany na eo ihany koa no hoe tsy ampy le fiaramanidina amin'ny famoivoina azo ampiasaina nefa tadidio tsara fa isaka ny manana olana ianao zany miannule vol ianao na manembotra vol manembotra zany aembotra zany le fandehanana fiaingana de miantoka ianao tadidio tsara miantoka ianao zany ny mpandeha apetraka any amin'ny hôtely na firy ny sakafony ary tsy maintsy mandoa ianao pénalisation 600 euros par passager mba eritrereto nge fahavoazan'le orinasa mpanjakana am'zany ry mpiaino atsainy raha vao tsy manaja an'le fifanarahana zany ianao manao fifanarahana am'le client ianao manko zany andao andeha aty aminay ka raha vao tsy manaja an'izay ianao misy fahatarana mihoatra ny adiny enina ohatra na fanafoana na annulation an'izay vola izay de tsy maintsy mandoa sazy ianao 900 euros isaka mpandeha 600 euros par passager ary tsy maintsy miantoka ny fijanonana any amin'ny hôtely ianao ny sakafo ny hébergement sy ny sisa zany raha vao manao fanafoanana an'izay vola izay zay nge le problème ary tamin'ny ole nisan'le vol inaugural Moroni Marseille Moroni lazana amintsika hoe mipopoka be kanefa mivoto atiny tsisy ninina nisy mpandeha tamin'iny fotoana iny
satria nakorotana ambony ambany zany le vola vokatr'izay le resaka hoe tsy nahita avion zay de nisy pandeha 480 passagers voakatso zany hoe nikatso tany Paris-tany de nisy ampahany nandeha zany 570 nisy ampahany nandeha tam'le A340 zany nakaty Madagasikara tam faharoany volana Jolay tamin'ny 1:30 minitra vao tonga teto Madagasikara fa niambiny nandritran'ny 3 andro zany de tafajanona tany Paris-tany efa tokony niaingany talata taorinan'io zoma zany io le nitenentsika teo io efa tokony niaingany talata taorinan'io de tsy niaingy efa tokony niaingy non sabotsy plutôt io tenentsika io zany efa tokony niaingy zany talata taorinan'io de tsy niaingy mbola tsy niaingy ihany koa le alarobia de zay le natonga ny filohan'ny repoblika rehefa tsy niaingy ihany koa zany le fiaramanidina io le fiaramanidina tokony tondrana andriamatoa filohan'ny repoblika io fa rehefa tsy niaingy de nalon'ny filohan'ny repoblika nandray ny fiaramanidiny Air France de mba eritreretintsika inge zany hoe 480 passagers zany de nasoratsika ny 275 de ny ambony zany dia tafakatso tany Paris-tany na andritra ny 4 andro de mba eritreretintsika inge perte zany na ny fandanina ataon'ilay orinasa am'zany 205 passagers zany mbola tavela tany tam'izay fotoana izay nefa niara tamin'ny fotoana efa nifoanana ny vol Marseille Nosbe fa nifoanana ny vol Nosbe Marseille zany le situation amin'ny ankapeny mahazo an'le Air Madagascar zay mahatonga antsika nyteny il n'était pas trop tôt raha nandraisana fepetra le tale général fa efa hita mazava mivandravandra ngeny tsy fahombiazany ny vandravandra mihitsy izay tsy fahombiazany teo amin'izay lafiny fitantanana izay nefa de mbola natao foana ny fitazomana azy ary ny tena manahirana ao anatin'le natao ny fitazomana azy de ohatrany hoe inina aletika napotehana mihitsy ny ve zany ilay kompania ny Air Madagascar nandritra n'izay vanim-potoana lavabe izay de maninona ny zaotsika amin'ny teny zao ve vao nisy an'izay fandraisana andraikitra izay tena efa diso fahatarana loatra efa mba nisy ihany ny zavatra tokony ho avitra raha ohatra ka hoe nandritra n'izay fotoana rehetrarehetra izay mba tonga de noraisina avy hatrany izay fanapakevitra mikasika indrindra ny tale général ny Air Madagascar izay fa raha zay tam'izany fotoana izany minoatsika fa tsy ohatran'izao io zavatra nisy io fa zay hoa le teneniko hoe nampanenona laklosy fa nampanenona laklosy fa mbola tsy nisy suitiny ihany hatramin'izao zany de zay vao tampoka teo zay vao hoe raisina ny fepetra ary eo anatin'izay fandraisana ny fepetra izay de nisy ny hoe atao zany aloha zay amonjena ny teo aty saison ty ny olana goavana eo anivon'ny Air Madagascar zany zao de ny hoe ahoana ny fomba andaminanao an'ilay programanao zany anajanao andreo engagement ny Air Madagascar tamin'ny programa zay efa nalefa ireo indrindra amin'ny teo aty saison ty noho zay tsy fampiny ny fiaramanidina izay de ny lara-pameno moa zany ny resaka alefa zany amin'izao fotoana izao ny resaka mandeha zany de hoe atao aloha zay anavotana zany andreo fiaramanidina simba eo le hoe cloé au sol ny teneniko atsika ireo mba ho feno zany farafaratsiny le flotte ny Air Madagascar izay afaka miasa bon arabasoa raha abatsara ozy ny fitenena fa de isorana ny fitondram-panjakana zany nandray an'izay fepetra izay na de tara aza aloha ny fandraisana an'izay fepetra izay nefa ny zany ny tsy havanana ozy ny fitenenana mbola le tale any accord sy ny planification zay efa ekipa n'andriamatoa igratsifierana ihany nefany no mbola saina miandraikitra n'izay andeha ataontsika hoe redressement faran'izay aingana zany fanaingana faran'izay aingana any Air Madagascar izay dia teteny ihany tsika hoe ahoana moa zany ny fandehany zany rehetrarehetra izany